Miarabantsika indray tokolasy tompovavy tafaradalana amty fandarana larana fahatelo zany malaza ity amty androany fa 20 volana marsa ity tsika dia ifantoka manokana ho an'ny fitsarana momba ny compte na ny cour de compte ny fanadadina zao etsika ato anatin'izao fandarana izao fantatsika fa ny lalam-panorenana no nametraka an'izany asan'ny cour de compte izany na ny fitsarana momba ny compte ambarany mazava ao amin'ny andiny fa 7 fa ny fitsarana momba ny compte no manampy ny antenimera amin'ny fanaraha-maso sy ny asa ataon'ny gouvernemanta manampy ny antenimera sy ny gouvernemanta amin'ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny lalàna amin'ny feny fitantanam-bolam-panjakana io la hoe contrôle de l'exécution des lois de finance ary koa amin'ny fanombanana ny politika mpanjakana izany na ny évaluation des politiques publiques ny fitsarana momba ny compte dia anisan'ny rafitra iray ao anatin'ny fitsarana tampony zany io fitsarana tampony io voalaza ny andininy fa 120 ao anatin'ny lalam-panorenana fa ahitana ny fitsarana fandravanana ny cour de cassation ahitana ny fitsarana zay misahana manokana na ny resaka compte zay resantsika am'izao fotoana zao ary ny filaikevi-panjakana na ny conseil d'état reo zany no mandrafitra izany fitsarana tampony zany manandraikitra lehibe zany zay tsy ho resantsika fa nsingantsika manokana ao anatin'izany de ny fitsarana momba ny compte tamin'ny 17 ny volana febroary 2024 dia nanao tatitra fitsiriana ny teo anivon'ny fitsarana momba nyty compte ity ka ny raharaha ny amin'ny fitantanana reo vola zay azo tamin'ny fanampiana ny covid-19 teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 no nanaovan'izy ireo an'izany audita na fitsiriana izany raha tsy ahivitsika dia misy ny famatsim-bola azo tamin'ny banque mondiale tamin'ny IDA tamin'ny FD fantatsika avy hatrany fa ny frantsay zany tamin'ny FMI tamin'ny Japon ary reo fanampiana azo tamin'ireo malala-tanana sy mpandraraha marobe teto atoerana aratotaly zany rehetrarehetra izany de teo amin'ny 25 tapitrisa dolara teo eo ny DKC na nefa ny asa tamin'ireo dia tanoany amin'ny 224 tapitrisa dolara hatramin'ny fa 1 amin'ny 30 volana desambra 2024 nanaovana izay fitsiriana izay mazava ho azy zany fa nisy reo fampandehanina lalàna samihafa ary anisan'izany ny lalàna mifehan'ny teti-bola nasipantsina tany amin'ny volana jolay 2024 ka nahafahana napiditra am'izay lela vola ho ampiasaintsika izay atao anatin'ireo hoe fond de riposte mba ahafahana manatanteraka ny hoe ao anatin'ny fitantanam-bolam-panjakana voamarina amin'ny alalan'ny teti-bola no atao zay fandrindrana asa zay voalaza fa nahazotsika famatsim-bola izay raha toa ka tsy misy ny famatsim-bola azotsika avy any amin'ireny malala-tanana ireny de sarotra ny ampandehanana sy ahafahana miady tao anatin'izany ame anara-pahasalamana izany satria ny kitapom-bolam-panjakana de kely de kely ary tsara no manamarika fa ny kitapom-bolam-panjakana raha tsy misy ny aide budgétaire na reo fanampiana avy any ivelany de sarotra no ahafahana mampandeha ny asa ao anatin'izany caisse de l'état izany sy ireo programme samihafa voafalotra ao anatin'ny politique générale de l'état zay miankindota-teraka amin'ny loi de finance izany raha tsy misy ny fanampiana amin'ny alalan'ireo mpamatsy vola sy ny sehatra iraisam-pirenena sy ireo firenena miara-miasa Madagasikara de mandringa ihany ny caisse de l'état satria reny famatsiana ireny de azo lazaina fa manampy tosika be reo vola voasolotra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana zay karohana ao anatin'ny taona ray sy iasana izany io lela vola nambarantsika io zany dia anisany todian'ny masony teo anivon'ny fitantanana ny compte nana hoe ara-dalàna ve ny fomba nampiasaina izany fanampiana azy tamin'ny covid-19 zany rehefa nijinehana ny antota-taratasy zay mirakitra eo amin'ny 70 pejy eo ny fitsiriana nataony teo anivon'ny cour de compte de nahitana izany fa tsy ara-dalàna teo anivon'ireo fitantanana na teo anivon'ireo andinin-dalàna na fanatanterahana reo andinin-dalàna samihafa momba ny lalàna fe ny teti-bolam-panjakana sy ny fahafahana mamoaka sy mikirakira izany volam-panjakana izany adiko nisy kolikoly azy ny tao ambadiko adevitra rehetra io raha tsy hitanisy tsika mikasika indrindra ny fomba nandoavana ireo facture
zay indroa ohatra raha ny hita tao anatin'ny tablao zay nalefa ny teo anivon'ny cour des comptes sy ireo osika samihafa zay vola tsy voapirofo ny fampiasana azy. Tahaka zany ohatra lay 5 tapitrisa ariary nalefa 1 vola teloma ho any an'ireo olona zay heverina fa tratra izay faharefona izay ka tokony hisitraka izany lela vola izany. Tsy voapirofo ny fomba nandraisana enina nandefasana izany. Natany am'ireo épicerie, natany am'ireo vondrona tokony andray manokana ka hisitraka izany tao anatin'izay 700 tapitrisa ariary izay. Tahakan'izany ohatra ny vola zay tokony hosotrahan'ireo jokerana cyclopousse tany Tomasina. Voatondro manko fa 100 tapitrisa ariary ny tokony ampisotrahana an'izy ireo kanefa raha ny teo anivon'ny primature dia nisy nefa fanaporofona fa voasinoy izany kanefa tsy voapirofo tany am'ireo nomena na nisitraka an'izany anjara vola izany ny vola zay nambarantsika teo am-piandohana. Anisan'izany koa ohatra ny vola mitotaly 570 tapitrisa ariary na 275 millions d'ariary zay azo avy am'ireo tsara sitrapo tato anatiny. Izy ireo zay nieritreritra fa mba hanampy ny fitondram-panjakana malagasy am'ty ady hatrehana ny Covid-19 ity. Saingindrisa nefa tsy nirotsaka atao amin'ny trésor zany vola zany tamin'ny alalan'ny recette générale d'Antananarivo na ny RGA. Tahakan'izay ihany koa reo fikirakirana ny antotantaratasy samihafa zay mirakitra am'ireo fividianana entana zay nampiasaina nandritry ny Covid-19 iny. Ny concentrateur d'oxygène, ny masika sy ireo fitaovana samihafa zay nambara tamin'izany fotoana zany fa ilaina no ampidirana an'ireo ato anatin'ny amehana ara-pahasalamana. Ary niazakazaka nampiseho ny endriky ny communication tamin'izany ny fanjakana saingy teo amin'ny lafin'ny taratasy fa azona ny tsenan'asa sy ny fividianana ny tsenan'asa no nanahirina atao anatin'izao raharaha izao. Ny tenin'ivon'ny fiadinan'ny repoblika no niazakazaka ny vatana ny vidy izany fitaovana izany zay tokony andeha amin'ny firindrany ny fahazona ny tsenam-barim-panjakana izany ary tokony hanaraka ny texta ara-dalàna. Torak'izany koa ohatra ny teo anivony zay hoe kirankiram-bola ary tena nabe adevitra ny rehetra mikasika indrindra lay CVO. Ny vola nividianareo fanafody natota tamin'izany CVO zany, ny varotana tamin'izany CVO zany, eny hatraminareo orinasa aza sy ny fomba nahafahan'ireo orinasa niditra tao anatin'ny tsenan'asa ny Covid-19 ity ka mety nahazo tombony manokana tamin'ny alala mitondra fanjakana. Santionana zay nresahantsika zay fa tsy ampy ilazana akory ny zany fa tena ampy ara-dalàna ny raharaha momba ireto satria raha ity tatitra ity dia mbola tatitra voalohany ihany fa mbola misy ny tatitra faharoa, misy ny tatitra fahatelo ary misy ny tatitra fahaefatra mahakasika indrindra ny Covid-19 izany. Hatreto zany tsika dia mbola miandry ny tatitra faharoa zay eo avoaka ny eo anivon'ny fitsarana momba ny compte. Rovina no amoaka zany izy ireo efa dodina ny rehetra satria raha ity tatitra voalohany ity dia efa ahitana taratra fa nisy endrika kolikoly, nisy endrika fanodikodonana volam-panjakana ary nisy endrika fanitsahana lalàna marobe zay voafaritra amin'ny fomba fikirakirana ny volam-panjakana tao anatin'izay Covid-19 2020 izany. Betsaka araka izany ny tomombana. Ny adevitra zay andrasany rehetra dia hoe ahoana ary ny endriky ny lalàna zay handeha amin'ity raharaha ity. Iza no akandraikitra raha ohatra ka fantatra fa misy ny kolikoly. Avy hatrany ve dia noho ny asan'ny fandraikan'izany ny eo anivon'ny Bianco sy ny Paka. Ny fitsarana momba ny vola ve mahafantatra tsara izay tokony andraikitra ny fanandrifa izany. Satria fantatsika mazava tsara raha izao raharaha izao dia misy andraiki-panjakana marobe voatonona ao anatin'izany. Manomboka ny présidence, ny primature, ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Indrindra ny ministera ny vola zay anisan'ny kirakira ny taratasim-bola sy ny fahamoaham-bola tao anatin'ity Covid-19 ity. Ny teo anivon'ny CCO ihany koa zay andraikitra manokana ny foronina mba hahafahana mitantana izany amehana ara-pahasalamana izany. Tsy zany anefa ny zavatra mitranga fa arakaraky ny potran'ny fitsiriana izay ahihahina avy any anivon'ny fitsarana momba ny compte dia nahazo andraikitra ao anatin'ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao indray misahana ny diplomasia malagasy na ny raharamba iny ny ministry ny vola tamin'ny fotoanandro voatonontonona ao anatin'izao raharaha izao.
ary everina fa raha mandeha lavitavitra ny fitsirihana ataon'ny cour de compte na ny fitsarana momba ny ady amin'ny fitsirihana faharoa tatitra faharoa tatitra fahatelo tatitra fahaefatra de mbola ampitombo betsaka ny aya sy ampipotra betsaka ny raharaha momba ny kolikoly na mety fanodikodonina ny volam-panjakana sy ny fanitsana lana zany tatitra andrasany rehetra izany. Eo de efa mipetraka ny tsy fahamarinan'ny adevitra namerenana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernementa teo aloha ho ao anatin'izao gouvernementa izao am'izao fotoana izao satria raha nandeha ity audit ity ka fantatra fa miiba ny adevitra ao anatiny mikasika an'ireo fitantanana ny volam-panjakana na negatifa dia tokony tsy namerina aloha ny fitondram-panjakana satria mbola betsaka ny aya momba n'ilay mpitantana teo aloha izany. Tsy ahafahana mametraka évaluation tombana positif izany na amerenana an'le mpikambana teo amin'ny gouvernementa teo aloha ho ato anatin'ny gouvernementa ankehitriny satria tsy mazava ara-pitantanana raha ny indray maso ao anatin'izao tatitra nataon'ny fitantanana ny compte-mpanjakana izao. Manana ny fahaleovan-tenany ny cour des comptes ary zay fahaleovan-tenany cour des comptes izay no andrasany rehetra ny amin'ny hafahana mamoaka ny toyany manaraka indray satria inona no ambara ao anatin'ny andininy zay miresaka indrindra ny andraikitry ny olo-pirenena ao anatin'izao raharaha izao de mazava tsara ny andininy fatelo amby sivifolo raha tohizantsika tamin'ny famakina tery am-piandohana ny amin'ny hoe ny cour des comptes zay mametraka indrindra ny fanombanana ny politika mpanjakana na évaluation des politiques publiques ary mametraka ny fifandraisan'ny vahoaka ary izy dia mandray anjara amin'ny fampahafantarana ny olo-pirenena izany compte-mpanjakana izany. Slogan cour des comptes raha teo no hoe zon'ny olo-pirenena no mahafantatra ny fitantanana ny volam-panjakana ka ianao olo-pirenena ianao a mpandohetra ianao tompony volam-panjakana zany zay tokony hisitraka an'izany ara-dalàna no tokony hahafantatra ny tatitra zay avoaka ny cour des comptes ohatran'izao ary everina fa nitoy ihany fanadiadiana mandeha any amin'ny sehatra lalindalina kokoa dia ampipoaka ny marina amin'izao raharaha izao ka tsisy alokaloka ao anatin'ny andraiky mpanjakana zay voatondro na voatonona na everina fa tompony antoka voalohany amin'ny tony raharaha itony manomboka any amin'ny présidence makaty amin'ny primature reo mpikambiny eo anivon'ny gouvernementa izany sy ireo ratsana samihafa mpamoaka vola sy mpikirakiram-bola ary mifandray amin'izany any anatin'ny tsenam-bary-mpanjakana na ireo nahazo amin'izany sehatra asa ny fandray tamin'ny raharaha mbola mpanjakana izany de andrasana treto everiny rehetra fa mitatitra voalohany de ahafahana manangasanga sy manombana sahady ny endriky ny tatitra faharoa sy ny tatitra fahatelo sy ny tatitra fahaefatra ary tokony ifatohany ny olo-pirenena ny aminy hoe volako ty volatsika ity ka tokony ho sary-piaro isika satria fantatra fa tao anatin'izao repoblika izao be loatra ny gabraraka sy ny tantely afa-drakotra ary tsy fahaizana mitantana izany volam-panjakana izany atraizany efa ary zany ny andrasany rehetra ny fandraisana andraikitry ny OCFP na ny organe de contrôle des finances publiques zay misy ratsana afaka mandinika sy misaina ary atraiza ihany ko ny andraikitra raisin'ireo juridiction compétente na fitsarana maefa zay manodidina ity resaka masiso ity ka mba ahafahany vahoaka malagasy mametraka fa misy fanjakana tandalany eto ahafahany vahoaka malagasy mieritreritra fa misy bonne gouvernance eto na fitondrana tsara tatana ka tsy verivery ho azy ny volany ary tsy potipotika ho azy zany mba tokony ho anjarany zany kanefa de takony ao anatin'ilay andraiky mpanjakana zay tsy mitondra am'izay redevabilité na hoe fisitrahana makanenivon'ny vahoaka izay ny aza tonoina dia manara-maso amin'ity raharaha ity satria mpiara-miasa eo anivon'ny cour des comptes ny USAID mpiara-miasa eo anivon'ny cour des comptes ihany ko ny banque mondiale sy ireo sampana samihafa miaraka amin'ny sehatra iresa-pirenena ary efa mahafantatra izao a vokatry ny fitsirihany nataon'ny cour des comptes izao tsy avela marina tsy hipotra zay nareo rasy tamin'ity Madagasikara ity ka nanararopaty ny amena sy ny fijalim-bahoaka nandritra zany covid-19 zany ny adidy manandraikitra sala am'izao zay voatondrony lalàna ary ijorony ny fahefana maefa zay mandray andraikitra de veritsika fa tsy ho raraka tany izany sahirana ny firenena ary miakatra zay tsy izy ny vidinetana
tsy manana fahefa-mividy ny akamaroany vahoaka malagasy kanefa de betsaka no mitavana am'izany volam-panjakana izany ary verivery amin'ny fitantanana tsy mahomby tsy mendrika ny volam-panjakana ka tsy mitondra fahasoavana na mitondra fahatsarana mankeny anivo ny isam-baravarany ny vahoaka malagasy izany. De malaza tsy nanana tony vilitsaona ny hoe manan-karena Madagasikara fa mahantra vahoaka, manan-karena marina Madagasikara fa mahantra olo marina zay ahafahana zany mamoaka azy ao anatin'izao fanitrana izao. Zany zava-misy, zany malaza manome fotoanantsika indray amin'ny alatsinainy amin'ny fitora sy fefany mialohan'ny vaovao zay mahazatra antsika ary ny famerenana tahaka ny mahazatra mialohan'ny fandarina miara-manonja zay arahantsika isan'andro to plasy tompy vavy veloma tompoko.